este munte prea înalt să nu-l doboare. Nu e problemă prea grea să nu măsoare. Nu e încercare sub stea să nu topească. Nu știu durere ar fi să nu cunoască. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara ta. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara mea. Nu este drum prea înalt să nu mă urce. Nu-i suferință mai grea decât pe cruce. Nu-s frământări prea adânci să nu le atingă. Nu e furtună prea grea să nu o stingă. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara ta. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara mea. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara ta. Dacă umerii să i-au purtat povara lumii, El poate lua chiar acum povara mea. El poate lua chiar acum povara mea.
Abatsika indray rakizy, faly miaraka aminareo androany a. Tonga indray ny fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mihaino hira, mianatra zavatra mahafinaritra bebe. Tianareo reny e? Ie, andao ary lohantsika hivavaka mialohan'ny iarahantsika miditra ao anatin'ireny karazam-pandaharan'ireny. Sady vonina akombony ary ny tanana dia akipio maso e. Vavakintsika. Andriamanitro, misaotra anao indray izahay fa narovanao, notahinao ary nomenao ty andro manokana ity dia ny sabatanao izany. Misaotra noho izao fotoana mamy izay zarainao aminay izao. Mangataka izahay mba hiasa ty anatinay ny fanainao ary tario izay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, tadidinareo ve ny zavatra nianarantsika tamin'ny heriny? Tadidy, makasika an'ina re? Zay indrindra famoronana. Tadidy daholo veloha ilay izy. Inona ary natao voalohany eo, faharoa eo, fahatelo eo, fahaefatra sy ny sisa. Tadidy ve? Misy tsy tadidy? Andenge ho averintsika kely ilay izy. Ho fitiantsika kely aloha makasika an'ilay famoronana satria zava-dehibe mihitsy ny ahafantarantsika an'izany ary mila haintsika tsara hoe ahoana tokoa moa no nanaovan'Andriamanitra ity sao tontolo izao misy atsika ity sy ny nanaovany atsika. Andao ary ho fitiana ilay izy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana no maizina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nanao hoe misy mazava. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Dia nosarahany ny mazava sy ny maizina. Dia nantsoiny hoe andro ny mazava ary alina ny maizina. Tamin'ny andro faharoa Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka manasaraka ny rano ambony sy ny rano ambany. Dia nantsoin'Andriamanitra hoe lanitra ny habakabaka. Tamin'ny andro fahatelo dia hoy Andriamanitra, aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho eo amin'ny fitoerana iray. Aoka hiseho ny tany maina. Nataon'Andriamanitra hoe tany ny maina ary ranomasina ny rano. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy zava-maniry isan-karazany ary hazo. Dia nisy izany ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahaefatra Andriamanitra niteny hoe misy fahazavana eny amin'ny habakabaka ambisaraka ny andro sy ny alina. Dia nanao ny fahazavana roa lehibe Andriamanitra, ny masoandro ho an'ny andro ary ny volana ho an'ny alina. Dia nataony koa ny kintana. Dia nataon'Andriamanitra fahazavana eny amin'ny lanitra sy ny habakabaka ireny. Dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahadimy dia hoy Andriamanitra, aoka ny rano ho be zava-mananaina sy trondro ary ny lanitra ho feno vorona isan-karazany ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tamin'ny andro fahaenina dia hoy Andriamanitra, aoka ny tany hamoaka biby isan-karazany, biby fiompy, biby mandady, biby dia, kely sy lehibe araka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tamin'ny vovotany nanaovany azy ary nofofony fofonaina mahavelona izy dia lasa olona velona lehilahy izy. Ary hitan'Andriamanitra fa mila mpanampy sahaza raha lehilahy dia nampatoriana izy ary naka taolatehizana iray izy ka nanaovany vehivavy ary nomeny andra-lehilahy izany. Dia nitsodrano azy Andriamanitra hoe maharoa fara sy mihabetsaha ary mameno ny tany. Ary nomen'Andriamanitra azy ny anana manitsam-bolo sy ny voankazo ho sakafony. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ka indro tsara indrindra izany.
Ary vitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ny asa rehetra efa nataony izy. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharany tamin'ny asany rehetra izay noforoniny. Tadidinareo daholo ve ilay izy rakizy? Ie, ary nahafinaritra dia izao, inona ilay andro farany teo, andro fahafiry? Izay indrindra andro fahafito dia ninona ilay izy? Ie, nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito ary io andro fitsaharana io mihitsy no andeha ho resahantsika indray amin'ity anio ity dia ny sabata izany. Io sabata io mihitsy no tsara hamafisika sy hojerentsika indray androany. Inona ary no ambarany tenin'Andriamanitra mahakasika an'io hoe sabata andro fahafito io. Araky ny voalazan'ny Eksodosy 20:2-10. Eksodosy 20:2 dia ny 10:2 dia io zany no tsangam-bato manamarika fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao. Tsangam-baton'ny famoronana izany le izy. Anenge ho vakiantsika 10:2 amin'ilay Eksodosy 20:2 fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Tsangam-bato zany le izy, famantarana le izy, marika lehibe anankiray fa Andriamanitra mihitsy no namorona izao tontolo izao fa tsy hoe avy tamin'ny zavatra hafa akory. Ny tenin'Andriamanitra koa dia nanambara amintsika fa famantarana eo amin'Andriamanitra sy amintsika ihany koa izany sabata izany. Andenga jerentsika ny Eksodosy 1:2-3:17. Eksodosy 1:2-3 dia ny 4:3 dia izao ny voalazany. Ary dia nilaza tamin'ny zanak'Israely ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany mba ho fantatrareo fa izao ny Jehovah izay manamasina anareo. Inona hono le izy? Ny sabata hozy izy no tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo izany. Ary tsy ny zanak'Israely rery fa hatramin'ny taranaka faramandimby. Famantarana zany fa zanak'Andriamanitra isika. Famantarana fa olona isika rehefa mitandrina ny sabata. Io zany no marika lehibe anankiray. Dia fanontaniana anankiray mipetraka indray rakizy hoe fa maninona ary tsika amin'izao fotoana izao no mila mbola mitandrina izany sabata izany? Fa maninona re? Dia andeha tohizatsika le Eksodosy 1:3 teo iny dia 4:10 indray izao. Tapany voalohany ihany ny vakiantsika. Eksodosy 1:3 4:10 tapany voalohany. Fa maninona re tsika ny mila mitandrina izany? Dia izao ny tenenin'Andriamanitra. Koa tandremo ny sabata fa masina aminareo izany. Ahoana hozy izy? Masina aminareo izany. Izay kay mahatonga antsika mila mitandrina ny sabata rakizy masina kay le izy. Tandremo ozy Andriamanitra ny sabata fa masina aminareo izany. Dia izao koa inona nataon'Andriamanitra tamin'ilay sabata mahatonga azy maniraka antsika hanao azy koa? Genesis 2:2-7. Genesis 2:2-7. Dia ahoana ho izy? Ary Andriamanitra nitaha ny andro fahafito sy nanamasina azy
satria tamin'izany ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovany azy. Inona hoy ny nataon'Andriamanitra? Nitany andro fafito izy dia nanamasina azy. Inona izany no tokony atao? Satria notahian'Andriamanitra ny andro fafito dia namasininy, dia tokony haninona an'izany koa tsika? Hanamasina izany, ho tehirizitsika ho masina ilay andro fafito satria masina tamin'i Jehovah izany. Ao anatin'io sabata io zany tsika rakizy dia mandray fitahiana be da be avy amin'Andriamanitra satria notahiny manokana izany andro izany ary izay mitandrina izany dia omeny fitahiana ihany koa. Fanontaniana manaraka indray ary, dia mbola mila mitandrina ny sabata ihany ary ve tsika amin'izao fotoana izao? Sao dia mba natao an'ny zanak'Israely izany, sao dia mba tamin'ny andro famoronana fotsiny izany, fa amin'izao fotoana izao tsy ilaina intsony. Ahoana indray hozy ny tenin'Andriamanitra? Ny didin'Andriamanitra velo mbola maharitra hatramin'izao mbola mety amintsika izao ny hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mitsangajanga, mbola ilaina amin'izao fotoana izao ve izany? Tena mbola ilaina mihitsy. Dia ohatran'izany koa ny didy faefatra izay nomen'Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy tadidinareo ve ilay izy? Eksodosy 20:9 ka hatramin'ny faranky 12. Vakio tsara nge fa ao voalohany dia hozy izy hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Dia lazainy ao zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao. Mbola nomen'Andriamanitra ho antsika ho didy 10 ho didy ny sabata hoe mahatsiarova hozy ny andro sabata. Indraindray manko adinontsika ilay izy dia mila tsarovana ary mila tandremana. Dia izao koa rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia mbola nitandrina ny sabata izy. Tadidinareo ve? Lioka 4 andiny 9:10. Lioka 4 andiny 9:10. Tadidinareo? Nahazatra an' Jesosy nitandrina ny sabata. Hozy izy hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia nandeha niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy dia namaky teny tao. Tena fanaon'i Jesosy foana ny mitandrina ny sabata. Ary farany rakizy, natokana ho an'ny karazan'olombitsy ve ny sabata? Ohatra hoe ho antsika malagasy ihany ve ny sabata? Sa ho an'ny vazaha frantsay na amerikana na hoe zareo jiosy na hoe zareo arabo? Natao an'zareo ihany ve? Ahoana hozy izy? Andeha vakitsika farany ny Isaia 4:7. Isaia 4:7 dia hoy izy hoe ary isaky ny voaloham-bolana sy sabata isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako hoy Jehovah. Iza izany izao izany nofo rehetra? Malagasy ihany ve? Rehefa olombelona izany ny nofo rehetra isaky ny sabata dia iankohako eo anatrehako hoy Jehovah. Midika izany fa natao antsika rehetra, natao anareo koa rakizy ny sabata, natao an'ny dada sy neny, natao an'ny ankizy, natao an'ny olona rehetra ary nasen'Andriamanitra no hamasintsika, handraisantsika fitahiana ary hitsaharantsika tahaka an'Andriamanitra izay nitsahatra ihany koa. Mahafinaritra mitandrina ny sabata fitsaharana ho antsika izany. Dia izao ataovy ho fiderahana sy ho fisaorana an'Andriamanitra ny fiainana mandritra ny sabata. Dia mirary sy ho antsika rakizy mba hitandrina tsara ny tenin'Andriamanitra isika. Izao andaontsika andeha hiaraka hihira indray ary makasika an'izany hoe sabata izany. Bon sabbat,
Je te souhaite un bon sabbat. Que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. En Jésus une source de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Ny resaka momba fitsaharantsika toerakizy a dia aoko fantatsika fa tena zava-dehibe ary tena misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamantsika mihitsy a ny fitsaharana. Izay mahatonga antsika hiresaka momba fialan-tsasatra androany. Misy karazany telo a ny fialan-tsasatra ho jerentsika androany. Voalohany a dia ny fialan-tsasatra isan'andro. Rehefa ilay mianatra any am-pianarana itsika dia reraka ny saina dia nasiana récréation, natao makaina ny saina. Tsy rehefa mianatra ihany nefa tsika no mila miala sasatra fa rehefa milalao ihany koa. Ohatra hoe rehefa ilay manao jeu iny tsika dia reraka amin'ny maso, mila makaina izy satria manjary marary. Dia misy ihany koa ny fialan-tsasatra anankiray a dia tsy n'inona izany fa ny torimaso. Tsika dia mila matory adiny 7 isan'andro. Adiny 4 hoe adiny 7. Ary ny tena mety indrindra amin'ny 7 alina tsika dia efa any am-pandriana daholo matory. Ny fialan-tsasatra faharoa jerentsika raiky izy a dia ny fialan-tsasatra isan-kerinandro. Dia tsy inona izany a fa ny sabata. Ny sabata dia nataontsika hialana sasatra, mijanona daholo a ny zavatra rehetra fataontsika andavanandro a dia mibery an'Andriamanitra tsika any am-piangonana. Ny fialan-tsasatra fahatelo jerentsika raiky izy a dia ny fialan-tsasatra mandeha amam-bolana na am-taona. Misy ny sasany a isan-droa volana, isan-telo volana, isan-taona mihitsy ary. Iny ilay ataontsika hoe vacances. Dia arakaraka ny toerana fianarana iny. Raha fitinina izany a dia tena ilain'ny vatantsika ny fialan-tsasatra satria miantoka amin'ny fahasalamantsika mihitsy izy. Koa aza adinao ary miala sasatra e! Dia izay indray ary amin'ny fandaharantsika rakizy tamin'ity anivity. Inoko fa nafinaritra anareo izany ary nitondra lesona mafinaritra be ihany koa. Dia ny fitahian'Andriamanitra anie rakizy ho aminareo tsirairay avy ary ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra ihany koa dia ho ataony aminareo sy ny ankohonanareo, izany hoe dada neny dia ianareo. Dia mirary soa veloma indray amanaraka. Misy fo mangoraka ninao, raha mahity ireo zay reraka, mitady izay hoaniny anio ny ampitso zava-miafina aminy.
Fafito amby-roapolo volana May dia andro maneran-tany natao atsiarovana sy tondranam-bavaka ary ampaherezana ireo zaza marefo sy ny fianakaviana. Koa manasanao ary izahay mba hanaraka ity resadresaka ity izay ny fanaovana tamin'ny fianakaviana iray. Roambe folo taona Seraya izao ary nanomboka izy vao teraka dia efa nisy tsy fahatomombanana teo aminy. Ny ahafahako milaza hoe marefo ny zanako dia misy tsy fahatomombanana eo aminy. Mila fitiavana be ny zaza marefo tahaka izao, na ho an'ny ray aman-dreny izay mitaiza na ho an'ny olona ihany koa izay mitaiza. Satria misy fotoana izy ireny alefa any amin'ny toeran-tsekoly, toeram-pampianarana dia efa fantatry ny mpanabe zany fa mila fitiavana, mila fikarakarana ny zaza marefo tahaka ny Seraya. Noho ny antony manokana dia ao an-trano izy zany aloha no ampianarinay. Asianay fitaovana fianarana vitsivitsy ao an-trano dia mianatra izy manisa, miteny. Anisan'izay koa ny fandaharana ao anatin'ny tablety fampianarana azy amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy. Ny zaza marefo dia azo atao hoe manokana satria tsy mahay miaraka be amin'ny ankizy salama tsara zareo. Ohatra izao hoe misy kilalao eo dia tsy maintsy izy aloha ny mahazo azy voalohany. Iadivan'ny ankizy raha ohatra ka tsy momena anazy ny kilalao iny. Dia mila tsapan'ny ankizy zany raha miara-milalao amin'ny ankizy marefo ny ankizy salama tsara dia mila fandeferana voalohany indrindra. Mila ihany koa n'ilay fitiavana satria io fitiavana io ny tena hitako hoe mampivelatra ny sainy ary mampitombo ilay fahalalana kely izay ao anatiny. Dia ilaina ny fanehoana fitiavana. Dia mila mahay manana faharetana ihany koa ny ray aman-dreny izay manana zaza marefo. Ny mpitaiza zaza marefo ihany koa dia mila faharetana satria io faharetana io no voalohany indrindra tokony ho hain'ny reny na ny mpitaiza ampiarina amin'ilay zaza. Satria rehefa tsy manana faharetana ianao dia lasa masika aminy na mety hikapoka. Kanefa izay zavatra izay dia fihetsika tsy tokony aseho eo anatrehan'ny zaza marefo. Mety izy koa ny risika satria izareo dia tsy mahafehy ny fihetsiny. Raha misy afo ohatra eo dia sahany to dia andray an'iny afo iny avy hatrany. Raha misy rano eo dia avy hatrany izy dia andeha hiditra ao anatin'io rano io. Ka mila fitandremana ny fiarahana amin'ny zaza marefo. Mila fahamailoana ihany koa ny amin'ny fifandraisana aminy satria misy zavatra izay tsy ampoizinao tampoka mety ho vitany. Ny fanantenanay mivady amin'ny fitaizana azy dia ny anehoan'ny tompony voninahiny ho amin'ny Seraya, anehoan'ny fahagagana ihany koa fa ho avy ny fotoana izay ahafeno amin'ny lafiny rehetra ny toe-batan'ny Seraya na ara-tsaina na ara-panahy na ara-pihetsepo na eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mananteny izahay fa na tsy sitrana tsara amin'izao izy fa mbola marefo, fa eo am-pahatongavan'i Jesosy kosa dia andray ilay fahagagana mahafinaritra izahay fa ho fenoan'i Jesosy ny banga rehetra eo aminy. Ary ho anisan'ny andray ilay fanomezana tsara tarehy izay efa omanin'i Jesosy ho antsika rehetra ihany koa dia ilay fiainana mandrakizay. Koa mahereza ry ray aman-dreny izay manana zaza marefo fa mampianatra antsika, manamboatra antsika
atsiaro ilay fanantenana izay efa homany Jesosy atsika ny fananantsika itony zaza marefo itony. Amen. Misaotra antsika rehetra izay manohana mbavaka anay ray aman-dreny voalohany indrindra ny fananana zaza marefo ary mampahery antsika fa anisan'ny fitaovana ampiasain'ny tompo isika mba hianatra ho tia ary hamolavola ny zaza tahaka izao satria zanak'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Dia ny firariana ho antsika ray aman-dreny dia mampahery aloha voalohany indrindra mifampivavaka fa ho avy ny fotoana izay anehoan'ny tompony voninahiny amintsika ka anasitrana ny zanantsika ary koa andraisany antsika rehefa ho avy tsy ho ela Jesosy. Ho an'ny zaza marefo ny afatra ho an'izy ireo dia ny andraisan'izy ireo ny fampianarana izay omen'ny mpitaiza azy. Andraisan'izy ireo ihany koa ireo fihetsika tsara izay asehon'ny ray aman-dreny aminy sy asehon'ireo mpanabe aminy mba hitombon'izy ireo ivelaran'izy ireo amin'ny lafim-piainana rehetra. Dia mahereza daholo ny zaza marefo izay maheno anay misy izy ireny mahatakatra ary mahay miresaka. Misy kosa izy ireny tena tsy mahatakatra na dia niresaka tao aminy ary fa mampahery foana izahay eo amin'ny fiainana izay mbola lalovany ho an'ny ray aman-dreny voalohany ho an'ny zaza marefo ihany koa. Dia misaotra antsika rehetra. Ho anao ray, ho anao reny, ho anao izay mikarakara manokana ireny zaza marefo ireny, tsy irery akory ianao. Mafy ny adidy izay atrehanao ao anatin'izany. Andriamanitra dia eo foana, mikarakara ary tsy manadiny mandrakariva. Izahay ihany koa dia mivavaka ho anao. Привет! Сегодня необычный день. Мы хотим, чтобы ты знал, что мы неравнодушны к тебе. Может быть, это тяжело и трудно, но Господь несет тебя на руках. Он тебя любит, Он тебя хорошо знает. Пусть Господь тебя благословит. Пусть в жизни будет счастье, будет смех, будет надежда. Мы с тобой, мы рядом. Je dédie ce message pour les parents qui ont un enfant spécial, un enfant qui n'est pas comme les autres. Cet enfant est le fruit de votre amour. Les défis quotidiens peuvent être difficiles, mais Dieu est à votre côté. Vous n'êtes jamais seul. Nous vous souhaitons du courage, du bonheur et de l'espoir, car nous sommes là pour vous et nous prions pour vous. Azakivy raha sendraka mavoka ny andro manjongona tsisy masoandro azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany raha tsy tratra izay nokasaina mba nilezaka fa nodomaina azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany ihany raha tonga izay tsy fananana ka tsy hita ireo ray sy ny tanana azakivy fa mandalo zany
fa ny fiainana tsy androany raha niendaka izay mifikirana ny adirery ny tena sahirana azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany any raha nisy ny manindrikindrika hitoraka sady manenjika azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany any raha sindra sakaiza manody mamitaka tsy matapitody azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany any raha nianika lalana avo vodona ny tena kalavo azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany any raha enatra tonga mipoka ka masika ny vavam-bahoaka azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany any ninoninona onja ny fiainana mamelo mandratra fisainana azakivy fa mandalo zany fa ny fiainana tsy androany any Makasitraka antsika rehetra manaraka ny mpandarantsika amin'ity takariva ity izay resantsika fanabeazana mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia nijery hoe aoka ao ampianarina ny ankizy ny fahaiza-miaina satria zava-dehibe ao amin'ny fiainana izany. Dia izao indray tsika dia anaraka hoe tsika ray aman-dreny izany eto lehibe azony hoe zaro ireo zanakitsika andala fihavanana mandrakariva. Ity am-piantoanana io izany dia izao hoe rehefa tianao andala fihavanana ny zanakao dia iza ny tokony andala fihavanana voalohany? Isika ray aman-dreny. Dia isika izany ny tokony mpandala fihavanana voalohany indrindra ry aoka ho kolokoloantsika ao amin'ny zanakitsika izany fandalana ny fihavanana izany satria zava-dehibe ary ao anatin'izany ilaina ny mifampiresaka ny fifampiresahana. Ohatrany ahoana moa ilay hoe mandala fihavanana, mikolokolo fankatiavana zany izy io. Voalohany indrindra ao an-tokantrano dada sy neny zany ny tokony olona tia fihavanana voalohany indrindra. Manaraka izay ampianarina ireo zanakitsika mba ho tia fihavanana, zany hoe tia ny mpiray-tam-po aminy, mifanerasera, io tia mifanerasera amin'ireo namany ary mandala izany fihavanana izany mandrakariva. Ary araka ilay niteneniko teo ny fifampiresahana no vahaolana mba hahafahana mandala ny fihavanana io. Mila mifampiresaka, mila mifampiaino mandrakariva ary rehefa zay ny tanteraka dia hitantsika hoe misy rivotra mitsoka mahafinaritra eo anivon'ny fianakaviana ary tsy mijanona ao amin'ny ankohonana izay fa hoentin'ny ankizy mivoaka ny ivelany any amin'ny mpiara-mianatra aminy any an-tsekoly zany any amin'ny fiangonana amin'ny toerana rehetra izay misy azy ary aoka zany kolokoloantsika mandrakariva izany. Tsy maninona ozy ihany mamerimberina ny toetra izay tiantsika hipetraka ao amin'ireo zanakitsika. Hoe ohatra hoe niteny azo voalohany tamin'ny fotoana lasa hoe ilaitsika ny mamerina ny fahaiza-miaina sy ny fahalalam-pomba amin'ireo zanakitsika. Tsy maninona averintsika foana zany, azo averintsika ihany koa averimberina mandrakariva hoe sika raiky izy dia tokony mifankatia ary mandala izany fihavanana izany mandrakariva. Ary misy teny anankiray ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Dia aoka ho afantokontsika mandrakariva ao amin'ny sain'ny zanakitsika izany ary averiko indray hoe aitao-pamaranana dia izao hoe ny fifampiresahana sy ny fifampiainona no mampipetraka io toetra tia fihavanana io ao amin'ny ankizy, ao amin'ny ankohonana ary entiny amin'ny manodidina azy izany. Dia misaotra antsika rehetra tohizantsika mandrakariva ny resadresakitsika amin'ny fotoana manaraka.
péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a l'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ feno fifaliana ny fo ampiatranonao indray a zay miaraka aminao atao anatin'ny fandaharana mbola ao anatin'ilay dia lavitresaka maboasana ny vavaka nampianaran'ny tompo hatrany isika
miaraka amin'ny pastora André Paratiana Fanera ara-paina tonga soa atao anatin'ny fandarantsika. Miarabantsika rehetra ary manona fiadanany tompo amintsika ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo aminao izay mangetaeta ary liana ny amin'ny fahamarena ten'Andriamanitra hitondra famonjenao anao ane ny fiarahantsika mandinika izao ten'Andriamanitra izao. Miarabanao koa na manatinao. Nijanona sika teo amin'ny tapany voalohany tamin'ilay hoe ho tonga ny fanjakanao a dia nampanantenany mpiaino fa hiditra amin'ny tapany faharoa amaraparana n'io fihezanteny hoe ho tonga ny fanjakanao io. Nazavainao teo raha tsy ahivoko kely a no hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy ho tonga zany no hanomana ny olona sy taona ny olona andeha ho any amin'ilay fanjakana ary fepetra hatongavan'ny olona any dia ny fialana amin'ny ratsy fandraisana an'i Jesosy ho tompo ka ahatonga antsika ho voavela eloka. Dia nipetraka ny fanontaniana hoe ahoana zany ilay fanjakana ary oviana vao tena ho tanteraka anahoana ny hoendrika izany fanjakana izany sy ny fahafahantsika miditra anatin'ilay fanjakana. Efa nitsidika ihany tamin'ny tapany voalohany fa andao ho vaoboasana indray ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika pasteur. Ina tompoko marina mihitsy izay fanontaniana izay ary mitombona tsara ilay izy araka an'ilay vavaka izay nampianaran'i Jesosy hoe ho tonga ny fanjakanao, ho tonga ny fanjakana. Le fanjakana mihitsy zany ny tonga zay le vavaka fa nazavaintsika tamin'ilay tapany voalohany zany dia le hoe ny fanjakan'i Jesosy no miteny hoe ny fanjakako dia tsy eto amin'izao tontolo izao. Dia hozy izy apôstôly Paoly amin'ilay Filippiana toko fahatelo hoe ny fanjakantsika any an-danitra. Sady zay ary dia namafisin'i Jesosy amin'ilay Jaona toko faefatra ambin'ny folo hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Fa dia avy eo andray anareo ho avy izy. Ho avy izy andray antsika ho any aminy ka izay toerany no hitoerantsika ihany koa. Dia amin'izay fotoana izay zany le fanjakana mbola any an-danitra, mbola tsy tonga fa Jesosy no ho avy. Sady zay raha le fanazavana zany zao Jesosy no ho avy fa tsy le fanjakana koa no tonga fa Jesosy no ho avy andray antsika ho any amin'ilay toerana zay namboarina ho antsika. Sady zay ahoana raha le vavaka inona ny tena tiany vavaka io lazaina re tena zay mahatonga anay teny hoe misy heviny ane, misy heviny lehibe io vavaka io, tena misy heviny lehibe ary tena fahamarinana zay tia Jesosy ampahafantarina antsika io vavaka zay nampianarina io. Ho tonga le fanjakana raha oviana ary amin'ny fomba ahoana no tonga le fanjakana. Ndao antsika manao ahoana le fanjakana zay koa mba tsara fantarina koa le izy. Ndao antsika maka ny ten'Andriamanitra ary Apokalipsy toko 2:20 ny andininy voalohany no andao avakitsika aloha. Apokalipsy toko 2:20 ny andininy voalohany. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony izany. Io toko sanino zany zao aloha dia efa milaza amintsika hoe tena misy ve le fanjakana dia manao ahoana le izy. Dia hozy izy le ten'Andriamanitra ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Dia efa nihitantsika izay araka ny teny amin'ny Petera 2:3 hoe ho levon'ny afo ny tany tena zavatra rehetra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy. Zay le hoe efa lasa lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Inona zavatra hitan'ny apôstôly Jaona? Lanitra vaovao sy tany vaovao. Io le fanjakana. Sady zay io le fanjakana. Dia anahoana izy io? Andiny faharoa amin'izay ary vakio ny andiny faharoa Apokalipsy toko 2:20. Apokalipsy 2:20 ny andininy faharoa. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarona efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Izay. Ary nahita hozy izy fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao. Nanahoana hozy izy? Nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra.
nidina zay zany le hoe tonga le izy aika e zany tena marina ary tena arabaky teny ihany ko zany io vavaka io hoe ho tonga ne le fanjakana volazan'le apokalipsy le izy ary nahita ny tanàna masina aho de ny Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra nidina avy any an-danitra hoe ty ambony tany zay le hoe tonga ne le fanjakana ho tonga am'izay fotoana zay rovina no tonga izy io rovina vao tanteraka zay le hoe nidina le fanjakana nidina le tanàna masina nidina le Jerosalema vaovao avy any an-danitra ndao tsika maky ny ten'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy toko 20 apokalipsy toko 20 de ovakitsika ny andininy voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 13 apokalipsy toko 20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 13 ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalaidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe teny an-tanany de nisambotra n'ilay dragona izy de ilay mena rana ela ny devoly sy satana izany ka namatotra azy arivo taona de nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanono ka nanity zany de nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy amitahan'ny firenena maro intsony manapatapitry ny arivo taona ary efa afaka zany de tsy maintsy hovana kelikely aloha izy volazany ten'Andriamanitra eto ry havana malala fa nosamborona satana le dragona de ny fatorana ary natsipy tao anaty teo amin'ny lavaka tsy hitanono ay zany zany lavaka tsy hitanono zany zavatra nany tsara fatanina daholo e de ahoana raha le hoe satana zay nosamborona de nygadraina de baiboly any manazava anazy io vakitsika io de ahoana zay izy andeha 7 de nanipy azy amin'ny lavaka tsy hitanono ka nanidy azy namatotra azy inona ny hevitra le hoe nanidy azy nanisy tombo-kase teo ambony izy izy mba tsy amitany ny firenena maro intsony aika zay le hoe nygadrainy satana aika zany tsy hoe gadra vy arabaky teny le izy tsy zaika fa le hoe nygadrainy satana dia tsy afaka mamitaka intsony izy tsy afaka ny amitaka ny firenena maro intsony izy dia toy ny gadra izy am'izay fotoana zay aiza izy ny gadra aiza le lavaka tsy hitanono eto ambony tany ay ty tany ty kay le lavaka tsy hitanono fa tsy hoe any amin'ny ina moa fitentsika any ambony robe sa hoe any misy any devoly sisa eto am'ty tany ty kay le lavaka tsy hitanono zay hamatorana ny satana mba tsy hamitahany fa maninona tsy afaka mamitaka intsony izy eto am'ty tany ity tsy afaka mitaka ny firenena rehetra intsony izy eto am'ty tany ity fa inona zavatra miseho fa maninona rehefa ho avy Jesosy any zany mamaly anazy hoe inona zavatra miseho fa nakaiza daholo ny olona no tsy afaka mitaka ny firenena intsony satana nakaiza daholo ny olona daoty maky ny ten'Andriamanitra atsika e ao amin'ny Tesalonianina voalohany novakitsika Tesalonianina voalohany toko 4 dia ovakitsika manomboka eo amin'ny andininy 9 Tesalonianina voalohany toko 4 ka ny andininy 9 fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha de andiny 7 ary efa afaka zany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina iaraka aminao any amin'ny raona hitsenan'ny tompo any amin'ny abakabaka de ho any amin'ny tompo mandrakariva isika tenan'ny tompo ny hidina avy any an-danitra zay le hoe Jesosy no avy sady zay ho avy izy tenan'ny tompo ny hidina avy any an-danitra dia ny maty ao aminy zay zany le hoe maty ao amin'ny Kristy maty fantatry Jesosy maty nanao sitrapony rainy dia atsangany dia akarina isika zay velona reo zay olona velona ka nanao sitrapony ray dia akarina ihany koa izy
hitsenan'ny tompo eny amin'ny abakabaka de faranana izy ho any amin'ny tompo mandraka ariva isika tonga any am'le fanjakana tonga an'le any am'le fanjakana mbola any an-danitra zany zao le fanjakana lay tanàna masina lay jerosalema vaovao akarina izy ireo ho any am'lay fanjakan'andriamanitra sady zay inona zavatra iseho ho an'ireo zay tsy makany am'le fanjakana tsy hoany zany tsy akana tsy hiditra any am'le fanjakana inona zavatra iseho am'ireo olona ireo de ndao mba makiny ten'andriamanitra isika apokalipsy tioko fahinana ny andiny fa 5:10 ny andiny fa 5:10 tsy manina manomboka ny andiny fa 4:10 mihitsy azy ka tamin'ny andiny fa 7:10 apokalipsy toko fahenina ny andiny fa 4:10 hatramin'ny 7:10 de lasa tahaka ny taratasy vaorona ny lanitra ary ny tenombohatra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra de nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tenombohitra ary hoy izy tamin'ny tenombohitra sy ny vatolampy mianjeraha aminay ka afeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony zazafiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza no mahatsaminy mazava be ny ten'andriamanitra ho an'ireo zay tsy hiditra ny am'le fanjakany lanitra tsy ho raisin'i jesosy tsy ho raisin'i jesosy hiditra ny am'lay fanjakany lanitra na le tanàna masina na le jerosalema vaovao dia voalasany apokalipsy hierana amin'ny tenombohitra sy ny vatolampy de iantso ny vatolampy hoe mianjeraha aminay ka afeno amin'ny tavan'ilay mipetraka eo amin'ny siza fiandrianana lay jesosy ho avy io afeno izay amin'ny tavan'i jesosy zay ho avy eny am'raha o lanitra hitonga ny andro lehibean'ny fahatezeran'ireo izy ka iza no ajanona tsisy matafajanona zany dika tsisy olona tafajanona eto ambony tany amin'ny fiavian'i jesosy ho an'ireo zay tsy ho raisina zany de tsisy tafajanona iza ny mahajanona tsisy tafajanona ho faty avokoa sady zay de zay mahatonga le teny amin'ny apokalipsy toko 20 zay nivakitsika hoe nigadraina satana nifatorana izy nidina amin'ny lavaka tsy hita nono mba tsy amtany ny firenena rehetra firenena maro tsisy olona fitany tsony zany eto ny tena maro tsisy olona velona ho fitany eto ambony tany am'izay fotoan'izay satria ny voavonjy makany an-danitra le tsy voavonjy indray dia maty avokoa tsisy mahajanona amin'ny fiavian'i jesosy dia levona sy maty avokoa reo olona zay tsy voavonjy mandritra 7 taona de ozy izy le apokalipsy toko 20 mamarana azy izy eo amin'ny andininy 7 de ozy izy mandra-patapitry ny arivo taona ary efa afaka zany afaka ny arivo taona dia tsy maintsy atao inona ozy izy hovahana kelikely aloha izy satana zany io mandra-patapitry ny arivo taona dia gadraina satana tsy afaka ny amitaka intsony izy ary efa afaka zany afaka ny arivo taona hovahana ndray izy de azonao tsara am'izay angamba tiany olona zay na hoe hovahana satana hovahana ahoana indray azy zany hoe isy olona fitahana indray zany isy olona fitahana indray zany dikan'zay isy olona zay hovelona indray zany dia afaka indray izy dia amitaka sady zay zany dikan'zay zany hoe rehefa tapitra le arivo taona dia hatsangana maty ireo ratsy fanarehetra zay tsy voavonjy dia afaka indray satana de amitaka indray izy amariny ten'andriamanitra zany tsy miala lavitra sika ao amin'ny andininy 7 ary andininy 7 sy ny 9 apokalipsy toko 20 ny andininy 7 sy ny andininy 9 ary efa tapitra ny arivo taona dia hovahana satana ho afaka amin'ny tranomaizany toerany ka hivoaka hamitaka ny fireneny mivazatany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azy ho amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany mazava be rehefa tapitra ny arivo taona ozy izy dia hovahany satana
ho afaka amin'ny trano maisina ny toerany. De inona le hoe voana izy andefavalo ivoaka hamitaka inona olona avesa na tsangana maty, olona ratsy fanahy rehetra dia hitsangana maty rehefa tapitra ny arivotaona. De ireo no hofitany satana. Inona maninona no hofitany satana? Nefa efa ratsy fanahy, efa tsy tafiditra any am'le fanjakanlanitra de mbola hofitany aninona. Mahafinaritra ny baiboly anie. De ahoana zay izy 9:7 zay io le fitaka. Apokalypsy 20:7 ary niakatra namaky ny tany izy dia nandidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Zay ne le fitaka e. Satria voalaza hoe indro ny tanàna masina de Jerusalema vaovao nidina avy any an-danitra avy tamin'Andriamanitra. Aike zany rehefa tapitra le arivotaona ny olona masina nakany am'le fanjakan'ny lanitra de nandritry ny arivotaona izy tany, fa rehefa tapitra le arivotaona midina lay tanàna masina. De eo zany ny namana dinao le hoe ho tonga ny fanjakana. Ho tonga mahafanjakana azy zay ho installé. Arabaky teny mihitsy zany arabaky teny izy am'izay fotoana zay arabaky teny. Midina eto atany mihitsy lay tanàna, le tanàna mihitsy midina eto ambony tany, le fanjakana midina eto am'izay fotoana zay. De zay no mbola hoe hamitaka satana. Am'ireo ratsy fanahy, reo olona efa verany zany mbola hofitany. De inona le fitaka? Ndao hiady. Zay. Mitoby manodidina ny tanàna masina izy, miakatra izy namaky ny tany mba hanafika azy. Hoe ndao tafiatsika io fa azontsika io. Kanefa izy am'izay fotoana zay nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ya, raha mijery an'lay sary sy lay fitantarana asika dia atao hoe mifandray am'lay apokalypsy 2:20 ny andohan'le ady zany izy io a. De eto zany le ady tena mifarana tanteraka amin'ny aty amin'ny 2:20. Rehefa manonona n'lay vavaka zany toy ireo tamin'ny andro lasa ny raha antsika nianatra teto a, hoe tonga ny fanjakanao, toetsaina manahoana zany ny tokony hanononana zany pasteur ao anatin'lay vavaka nampianariny tompo iverena antsika. Ina re ndao iverenantsika ara le vavaka ho tonga ny fanjakanao, azonao tsara, minao fa mazava aminao tsara angamba zany ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika le fanjakan'Andriamanitra e. Sy le tiany le vavaka ho lazaina hoe ho tonga ny fanjakanao. Ary minao fa tsy fangaro am'tsainao mihitsy zany lay fanazavana. Ho tonga tokoa le fanjakana. De mazava aminao hoe roviana ary amin'ny fomba ahoana. Fa mialohan'ny le hatongavan'le fanjakana hidina eto ambony tany ho tonga aloha Jesosy, ho avy Jesosy. Mialohan'ny hatongavan'le fanjakana de ho avy Jesosy. Dikan'izay rehefa mivavaka ianao hoe ho tonga ne le fanjakanao, ho tonga ny fanjakanao, dikan'izay enao zany efa misaina sy efa mieritreritra sady fa efa tafiditra ao amin'ilay fanjakana. Zay zany le toetsaina. Efa ohatran'ny efa misaina sady ianao sy efa mieritreritra hoe efa tafiditra ao aho. Ka rehefa manonona ny vavaka eo ianao ho tonga ne le fanjakana de toetsaina zay no tokony anananao hoe za efa ao amin'le fanjakana. Ary azo antoka fa tafiditra ao fa tsy ny ivelany. Raha ny ivelany ianao de le apokalypsy 2:20 ivoaka izy hovany satana amitaka. De ho anisan'ireo zay hofitana indray ianao zany dikany raha tsy ao anatin'lay fanjakana na lay tanàna masina na Jerusalema vaovao. Mahafinaritra le fanazavana pasteur. Ary tiako ampifandraisina am'lay hoe fanambaran'ny apokalypsy sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany am'le fahatongavan'i Jesosy zany a, zay fiandohan'lay fatanteran'le teny fikasana de efa tafita. Azo ilazana an'ireo vondron'olona zay nahazo anjara tamin'ny fitsanganana voalohany io. Ireto sokajy faharoa kosa nahita ihany an'lay fanjakana saingy tsy ao anatiny fa any ivelany
ary indrisy fa ho lasa ikomy ihany koa rehefa tarihan'ilay fahavalo lehibe anafika an'io tanàna io. Zava-dehibe zay fahatongavana ilay fanjakana izay ny fanindrina zay mameno fo de hoe ny mpiara-mianatra rehetra nanaraka ny fandaharantsika teto ho isan'ny ao anatin'ilay tanàna rehefa ho tonga ny fanjakanao araky vavaka zay nataon'i Jesosy io mba hoentina mivavaka indray ary ny mpanaraka ny fandaharantsika idazy ndeha hiaraka hivavaka isika raha inay zay ny an-danitro marina ny teninao ary tsy maintsy tanteraka ny teninao satria mahatoky sy marina ianao lay Andriamanitra zay nanome sy nylaza izany teny izany. Manomana toerana ho anay ianao ankehitriny Jesosy araka ny volaza fa nahita lanitra vaovao sy tany vaovao, ilay tanàna masina, ilay Jerosalema vaovao, ary ianao efa nilaza fa ho avaozonao ny zavatra rehetra. Ampio izay mba hibanjina an'izany fanjakany lanitra izany, ary indrindra ampio izay mba hanantena izany fanjakany lanitra izany. Ino anko, ino ary azo antoka fa ho tafiditra ary hiaina ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, ao anatin'ilay tanàna masina dia Jerosalema vaovao. Ampahirezo ny tsirairay avy ka tsy ho anisan'ireo zay ity velany ka ahita izany amin'ny masony kanefa tsy tafiditra ao anatiny, fa ho levony afo io amin'izay fotoana izay. Tompo, mbola manana fotoana izahay ankehitriny ahafahanay miomana ho amin'izany fiainana any amin'ny fanjakany lanitra izany, amin'ny aran'i Jesosy, amen. Eny are, inona fa dia namelona indray ny fanantenantsika ary nampitodika antsika bebe kokoa amin'Andriamanitra, indrindraindrindra mahatonga antsika saintsaina lalina ny vavaka nampianaran'ny tompo ny fandarana izay narahantsika teto androany. Isaorantsika ny pasteur André Partina Fanera nanaky ho fantsona ny korianan'izany fitahina izany. Isaorantsika ihany koa ireo teknisianina zay nikely aina, tsy nikely soroka, nampita ny sary sy ny feo taty atokantranonao, manao manam-piteny manam-piresaka ho amin'ny fandarantsika manaraka indray. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word.
anio dia anolotra tononkalo anankiray ho anao ny tenako. Lohateny dia hoe mba andramokely ane, raha sendra misy mahasosotra aza mora tezitra na mana lava-molotra, maka rivotra amin'ny orona avoaka avy eo ambava, fa aza maika ivazavaza, dia amangy anao raha fitsikina, ampitoetra fitoniana, isinda avy eo raha fahatezerana, ho toy ny aloka miserana. Raha sendra misy ny alahelo, ny lasanao mangidy no intsao mamerovero, mifoy ireo tsiaro manavesatra ny loha, dia andramokely ane ny mihira ao am-po fa amangy anao raha fifaliana, hivimbina aravona mahatonga fiobiana, hiry ianao anandra-peo, dia ho lasa ika ampiderana ilay ala elo teo. Raha sendra misy mampahory, mety mampijaly saina ka tsy ahitana tory, dia manasanao hiazakazaka, andohalika hivavaka, dia amangy anao raha faherezana, anjary namanao ny tsikitsiky fiomehezana. Andramo anefa ho hitanao. Antenaina ry avamalala fa nahalinanao sy nahafinaritra anao ny fandarana rehetra, kanefa moa manapetra ny zavatra rehetra, kanefa mialoha ny sarahantsika dia tsara mandrakariva ny mandray vatsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka mialoha ny andraisantsika izany dia manasanao hiara hivavaka. Andriamanitra meteza anomenay fahazavady-saina, anananay fitsokafa-po, entinay miatrika indray ny enemana vaovao. Koa raha nokatra ny teninao izay Tompo, dia meteza hikasika ny fonay tsirairay avy hatonga izany teny izany anandanja sy anakery eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy afatra omeko anao androany.
mikasika ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao indray mandritra ny herinandro vaovao. Ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao mandritra ny herinandro vaovao. Ao amin'ny Deutéronomia 7:20 no misy an'io fikasan'Andriamanitra io, ary tiako raha mba raisinao am-pifaliana izany. Izao ilay fanambarana ao amin'ny Deutéronomia 7:20 ka ny 9:9 ihany. Vakiko kosa nefany amin'ny dika teny iombonana izy ity mba hahatonga anao ahita fahazavana bebe kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny fanambarana: andidy ny fitahiana ho aminao ny tompo, ary ambena ny sopotrao, ampandrariny avokoa izay rehetra ataonao, ary ho tahiny ianao amin'ny tany izay honenanao. Ry hava-malala, izany no fampanantenana omen'Andriamanitra anao indray amin'ity herinandro ity. Andidy ny fitahiny aminao ny tompo Andriamanitra. Zany hoe izy mihitsy no hiara-dalana aminao. Ny teny hoe fitahina dia entiny maneho ny fanampinanao mandritra ny herinandro. Dia hoy izy, ambena ny sopotrao, ampanjariany avokoa ny asanao rehetra. Ho tanteraka aminao anie izany, ary ho ambin'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao ianao. Andeha hivavaka isika amarana ny fiarahantsika indray tamin'ity androany ity. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny sabata natolotra ao anay. Irina indrindra raha maki ny enemana vaovao izay. Raha hiala-dalana aminay ianao, ko tanteraka aminay izay teny nampanantenanao, satria ianao dia Andriamanitra tsy mahay mandainga. Koa mahatoky izay Andriamanitra, fa eo anilanay mandrakariva ianao, eo ampanatotosana ny adidy amanandraikitray, ka anam-piadanana izay, anam-pifaliana izay, ary ho tsapanay ny fiarahanay aminao sy ny fanambinanao. Mombanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no azahoanay mangataka sy manonona izany vavaka izany. Amen.